dia amin'ny fifaliana lehibe indray no ahafahanay miaraka aminareo ato anatin'ny fandaharana andramika izao amin'izao fotoan'izao dia manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny Amity TV amin'ity zoma hariva ity hivavaka avy hatramintsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Tompo makasitraka anao zay androany satria mbola afaka hifampahery amin'ny alalan'izao televiziona izao Andriamanitra. Matoky fanerinao mihitsy no hidina ary ny fanainao masina mihitsy no hamangy ny tsirairay avy any tokantrano izay mandre amin'izao fotoan'izao izay miaino an'izao tenin'Andriamanitra zao dia ahery. Ary tena andray tokoa Jesosy fiovana, andray tokoa Jesosy malala fiovampo ao anatin'izao teny izao, andray hery, indray ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy. Amen. Ijery tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao ifampahery tsika satria fotoana tena mila ifampahezana ry ava malala izao fotoana izao, andro farany izao, ao anatin'ny fikororoana tsika, ao anatina fahorimbe, ao anatina fotoana tena mila ifampaherezana ary zany indrindra no antony izao fandaharana izao manokana mba hampahery antsika tsirairay avy, ahatonga antsika tena ahajoro tsara, ahatonga antsika hafikitra tsara ao amin'i Jesosy. Andao ary tsika ijery tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ao amin'ny Isaia toko faha-7 dia jerentsika ny 9 faha 1:30 izay tenin'Andriamanitra efa diso fatatsika loatra fa kosa entina paherezana antsika indray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery. Mazava ho azy ry havana malala fa ny olona tsy miandry an'i Jehova zany amin'izao andro faran'izao, ny olona tsy manana an'Andriamanitra, ny olona tsy mba miandry an'Andriamanitra dia tsy handroso hery mihitsy zany olona zany, fa mandroso makany amin'ny fahakiviana, mandroso makany amin'ny famoiza-po. Ary zany no mahatonga ny olona amin'izao fotoan'izao rehefa tsy mahita vahaolana ny olona amin'ny zavatra mahazo azy dia feno mibara, mandeha mifoka zava-mahadomely, mamono tena ny sasany satria tsy manana Jehova ho andrasany zany olo zany. Androany te hisintona ny saintsika rehetrarehetra izay mandre amin'izao fotoan'izao manao hoe fotoan'izao ry havana malala, fotoan'izao ahafahantsika miandry an'Andriamanitra, fotoan'izao andehanantsika amin'izay hiandry an'Andriamanitra. Raha nisy fotoana ianao mety manana olana ianao, mety marary ianao, mety misy zavatra mahazo anao dia zao tia nentina anao hoe andao tsika hiandry an'Andriamanitra amin'izay. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay miandry an' Jehova dia mandroso hery. Ry havana malala, mila andrasana Andriamanitra, mila andrasana ty Andriamanitra ty. Tsika zany rehefa tonga eo amin'ilay rendez-vous an'Andriamanitra, rehefa tonga eo amin'ilay toerana izay efa tadiavin'Andriamanitra hitoerantsika, tonga eo amin'ny fanoloran-tena, tonga eo amin'ny fivebahana, eo amin'ny fandraisana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia zany. Rehefa tonga eo tsika, eo ilay rendez-vous an'Andriamanitra amintsika dia mila miandry tsika ry havana malala. Tsy maintsy tonga Andriamanitra fa mila andrasana nefa Andriamanitra, mila andrasana Andriamanitra. Ary eo amin'ity miandry an'Andriamanitra ity eo foana ny matetika mizara ny toim-pontsika kristianina, mizara ny toim-pon'ny olona. Androany dia hisintona ny sainao amin'ny alalana toim-pon'olona anankiray ato anaty Baiboly, tena niandry an'Andriamanitra izany olo zany. Dia tsy izy zany fa Davida. Tsy ho vakintsika ny tenin'Andriamanitra fa tena lava dia lava raha maky an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika. Fa rehefa vakio ny Baiboly any amin'ny manomboka any amin'ny Samuela voalohany toko 9:10 ny tantara teneniko anao eto tsika ifampaherezana androany. I Davida dia lehilahy anankiray tena notadiavina, nokarohana, tena tsy hoe olona hita fotsiny teo, tsy mba tahaka ny Saoly izy. I Saoly dia tonga nanatona ny Samuela, tonga tao an-tranon'ny Samuela satria very ny zana-biriky. Dia hoy izy Andriamanitra hoe hosory olona io mpanjakan'Israely. Fa Davida ry havana malala tsy mba tahaka an'izany. Davida dia olona tena notadiavina mihitsy, nokarohana. Andriamanitra mihitsy naniraka ny Samuela manao hoe mandeha any ianao Samuela, tsy maintsy mahita n'ity olona ity ianao, ilaiko io olona io, mila n'ity lehilahy ity hitondra ny firenena Israely, ary tsy maintsy izy rery ihany fa tsy misy hafa mahasolo azy. Dia lasa Samuela
nandeha nakany an-tranony Jesy nitady any Davida ry havana malala. Mbola tsy tao an-trano koa ary izy, fa mbola tany an-tsaha. Dia hoy izy Samuel hoe sao dia mbaray amin'ireto zana rahalahy Davida reto fotsiny rehetra hoe tsy ireo fa miandry ianao. Andraso izy fa mbola any an-tsaha izy. Tonga avy any Davida dia nosorana Davida. No tenen'ny Samuel azy manao hoe zako dia ny rahan'i Jehovah ho aty aminao, hanositra anao ho mpanjaka ny Israely. Ry havana malala, rehefa mamaky an'io tenin'Andriamanitra ianao any amin'ny voalohany, rehefa maniraka ny Samuel Andriamanitra hoe mandeha any tadiavy Davida dia zao. Toa mahita Andriamanitra efa maika zany ianao. Ohatra mahita zany hoe efa tena maika mihitsy Andriamanitra hanolo an'io mpanjaka io. Efa tena maika mihitsy Andriamanitra hampiala ny Saoly, hametraka amin'ny Davida eo amin'ny fitondrana. Satria Saoly dia efa tsy mety tamin'Andriamanitra intsony. Saoly dia efa nanomboka nandahan'Andriamanitra rehefa nanomboka niala tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra, efa nanomboka tsy mety tamin'Andriamanitra intsony ny toe-pon'ny Saoly. Dia toa ny mahita Andriamanitra maikytsika manao hoe Samuel mandeha any ianao, aza miandry herintaona, aza miandry enim-bolana, fa mandeha any. Dia tedavy io lehilahy io. Mbola nampian'Andriamanitra hoe olona araka ny foko io lehilahy io. Tena araka ny foko. Voafidy io ary tsy maintsy io ihany. Dia lasa Samuel ry havana malala nandeha nakany an-tranon'i Jesy. Dia niandry an'i Davida, dia nanositra an'i Davida. Nanomboka teo ny tantara. Tsy nisalasala Davida fa nandray ositra izy. Ary tena ositra no niraisiny teo. Tena nosorana izy. Ary tena Andriamanitra mihitsy no nanositra azy tamin'ny alalan'ny Samuel. Fa tsy hoe kilalao iny, tsy hoe zavatra sendra manatao fotsiny iny, fa tena nosorana. Ary tena nosorana ho mpanjaka mihitsy Davida. Tena ho mpanjaka ny Israely tokoa no nanosorana azy. Dia niraisin'i Davida ny ositra ry havana malala. Inona no toy any tantara? Rehefa tao aorianan'izay dia lasa Samuel rehefa avy nitsodrano azy. Dia nisy fotoana nisy devoly Saoly, nisy fanaratsy. Dia hoy izy Saoly hoe mitedava olona, mitady olona hanafaka, mitady olona hidelivre azy. Dia nisy mpanompon'ny Saoly ny teny hoe izaho mahafantatra olona anankiray dia Davida, olona ry zanak' Jesy, mahay mitendry lokanga, fa izy ndao antsoina hidelivre anao, izy ny andao antsoina hampifalifaly anao. Dia nantsony Davida. Rehefa nantsony Davida dia tsy nandà Davida ry havana malala, fa azoko antoka mihitsy. Azoko antoka mihitsy ilay toe-pon'i Davida manao hoe andeha. Voalohany indrindra aloha tafiala tany am-pendrasan'ondry Davida. Nanomboka niala tany am-pendrasan'ondry izy. Fa lasa izy nandeha nakany an-dapa. Inona nefa ny zavatra niantsonan'i Davida tany an-dapa? Hitendry lokanga. Hitendry lokanga. Tena raha amintsika amin'izao andro faran'izao dia indraindray mampametra-panontaniana hoe fa maninona ary izany no nosorana ho mpanjaka kanefa ako antsoina hitendry lokanga. Ary ilay mpanjaka izay hosoloko toerana mihitsy no andeha ho ampifalifaliako amin'ny lokangako, mba tonga ao an-dapa ihany fa hitendry lokanga. Fa ry havana malala, tsy mba nisy toe-po tahaka izany tao amin'ny Davida. Fa faly Davida manao hoe hiala eto amin'ny toerana fendrasan'ondry aho, fa andeha amin'izay ahako hiditra ny an-dapa hitendry lokanga. Rehefa tonga tao Davida dia nitendry ely lokanga. Ary delivre Saoly tamin'ny alalan'ny lokanga satria nahoana ry havana malala? Efa nanomboka nisy fiderana tao anatin'ny Davida tao. Efa faly Davida, efa nisy fisaorana n'Andriamanitra tao hoe tompo misaotra anao aho efa tonga ato an-dapa. Na dia mbola mpitendry lokanga aza ny toerana misy aho, dia efa ato an-dapa aloha misaotra anao aho efa nisy fiovana ny fiainako. Ry havana malala, indraindray tsika kristiana tsy mety mahita zavatra mihitsy ataon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao dia misy zavatra tiana ho tonga, misy zavatra angatahanao, misy zavatra irinao, fa mbola tsy tonga iny zavatra iny. Fa zao kosa nefa ny zavatra azo anto, efa misy zavatra miova eo amin'ny fiainanao. Fa misy kristiana indraindray ry havana malala tsy mahita mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany.
tsy afaka misaotra an'Andriamanitra raha misy olona anankiray zao marary mafy eo am-pandriana. Tsy afaka nitsangana fa rehefa nivavahana izy rehefa nivavaka izy dia nanomboka afaka nitsangana fa mbola marary. Dia monimonina ilay olona manao hoe anka tsy za mitsangana ngeny ilay fa za sitrana e. Ry havana malala ka rehefa tafatsangana aloha ianao dia efa nisy fiovana zay ny fiainanao. Efa nisy zavatra zay ny fiainanao, efa nisy zavatra niovo. Dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Mahaiza midera an'Andriamanitra sady fa efa misy hetsika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Faly Davida rehefa tonga tao andapa satria na dia nitendry lokanga azy izy, mbola nampifalifaly an'ilay mpanjaka izay hosoloany toerana izy. Nitendry lokanga nalehany tao fa faly izy ary azoko antoka mihitsy fa matoa ny délivrer an'i Saoly ny lokanga izay nitendren'i Davida dia satria fiderana nataon'i Davida teo. Nataon'i Davida lokanga piderana, feokira piderana. Taorian'izay mbola nialina anazy Saoly. Be dia be moa ny tantaran'i Davida. Nisy fotoana Davida niala tao anatin'io lampy io mihitsy satria ny elonan'i Saoly dia lasa nitsoka. Efa mba tao andapa ihany dia lasa nitsoka. Niala tao indray dia lasa lavitra indray. Niala tao indray dia tsy fantatra hoe andeha ho aiza. Nefa mba efa tafiditra tao ihany. Efa mba lasa mpitondra fedinan'i Saoly izy tao aorianana mpitendry lokanga azy. Efa mba mpitondra fediny fa ny elonan'i Saoly indray dia lasa indray. Ry havana malala, raha ny toe-pon'ny olona kristianina amin'izao fotoana izao, vitsivitsy ny toe-pon'i Davida dia olona efa nimonimonna tamin'Andriamanitra. Hoe fa manino za nosorana ho mpanjaka, za nosorana hitondra n'Israely, fa maninona efa mba tao andapa ihany dia maninona indray za akony navoaka tao dia lasa mitsoka tsy fantatra tsony hoe aiza ny misy aho ho faty asa ho velona. Fa ry havana malala, tsotra ny toe-pon'i Davida, efa nosorana tsy maintsy tonga ako ny tanjona. Tsy maintsy tonga eo amin'ny tanjon'Andriamanitra na roviana na roviana. Nataky ny ahoana fomba hatongavako eo, nataky ny ahoana. Mbola enjehana zao, mbola andeha hitsoka ny Saoly aho. Tsy fantatro izay zavatra mbola azo anahy, fa zavatra tsotra mifantatro, tsy ho faty aho. Fa za efa nosorana ho mpanjaka. Teny aminao androany ry havana malala. Mety misy zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Mety efa kristianina ianao, mandalo ady mafy indray ianao. Mety mba efa nisy zavatra kely hitanao ihany hoe efa mba niova kely. Avy eo niverina lasa tohatra ny lasa kivy indray ianao fa ohatry ny lasa miaratsy zany indray ny fiainanao nefa ianao mbola mitohy mivavaka. Ianao vao mainka mandroso mivavaka. Ianao vao mainka manolo tena ao an'Andriamanitra. Ianao vao mainka manao asa an'Andriamanitra. Ianao vao mainka miazakazaka amin'ny fanimpona an'Andriamanitra. Dia kivy ianao. Hozy izy ianao hoe zao ve zany manompo an'Andriamanitra? Zao ve zany miazakazaka amin'ity fanimpony ity? Zao ve zany mpivavaka? Zao ve zako ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy azy? Fa maninona ny fiainako ny lasa potika tahaka izao indray? Maninona ny fiainako ny lasa tohatra ny tsisy Andriamanitra mihitsy zany ny fiainako? Tsotra fotsiny ny fanontaniako aminao. Efa tena mahazo antoka ve ianao fa efa nosoran'Andriamanitra? Rehefa fantatrao ry havana malala, rehefa fantatsika ry havana malala, fa itsika dia voaositra. Itsika dia efa nandray ositra. Itsika dia efa nandray teny fikasana. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mandray an' Jesosy, mandalo amina fibebahana marina, dia miditra eo amin'izany olo izany ny teny fikasana. Tanteraka eo amin'izany olo izany ny teny fikasana. Araka ny tenin' Jesosy tamin'ny Zakaiosy manao hoe mba efa zanak'i Abrahama koa ty olo ty. Manomboka eto dia taranak'i Abrahama ty lehilahy ty. Ry havako malalako, te hampahery anao androany, tena tia anao Jesosy. Te hamerina anao iandry azy izy. Miandrasa an'Andriamanitra ianao. Aza asiana fimonomononana ny fiainanao. Manaova tahaka an'i Davida. Mbola tany am-pitsoahana izy. Mbola nisy fotoana izy tena niverina, tena lasa tena efa mba nalaza ihany na faty alin'alina sy ny sisa efa mba nalaza teo amin'ny tanàn'Israely. Fa potika niverina lasa tena zero mihitsy indray ny fiainana. Fa planin'Andriamanitra iny. Planin'Andriamanitra na tonga anazy teo amin'ny toerana. Na dia tsy teo eo azy. Na dia nahatra mataona ny vitsivitsy azy izy vao tafatonga teo amin'ny seza fiandrianana. Tsotra fotsiny tsy maintsy tonga eo amin'ny seza fiandrianana izy satria efa voaositra. Inona ny zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao? Inona ny zavatra mianjady aminao amin'izao fotoana izao? Tadidio fa voafidin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa nosorana ianao dia tsy maintsy tonga eo amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao. Mahery te hampahery antsika androany. Azakivy ianao miandry an'Andriamanitra fa tsy maintsy tonga io Andriamanitra io. Tsy maintsy tonga io Andriamanitra io. Topoy amin'ny fonao rehetra
ny sainao rehetra sy ny fananao rehetra aza asianao fetrany ny fitiavanao azy aza asianao fetrany ny fankatoavana azy aza asianao fetrany ny zavatra azonao atao ho an'io Andriamanitra io dia ho hitanao ny fanombavana ho hitanao fa ho avy izy ary tsy maintsy tonga eo amin'ny fiainanao izy hamonjy anao izy hanafaka ny aretinao izy hanova ny fiainanao rehetra izy hampahitanao ny voninahiny izy maherezintsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra rery amin'ny voninahitra hivavakantsika hamaranantsika an'izany fotoana izany misaotra anao zay Jesosy ny amin'izay teny tsotra izay ary fantatro fa hamanginy tsirairay avy indray ianao amin'ny alalan'izay teny izay Andriamanitra ianao any hampahery ny isambatan'olona izay nandreta amin'ity androany ity misaotra Jesosy dia atolotra eo anao rery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen